misaotra manokana ny commune Pasinapora fa tsy vita anaty an-trano zareo fa ihany koa rehefa tonga izay dia efa nanao fitsidiana rehetrarehetra sy miaino mitapitry ny mpianatra sy mpampianatra sy ireo izay nivoaka tamin'ny fampianarana tao amin'ny CFB LDP amin'ny Pasinapora dia hita fa nandray ndraikitra mahavitrika be nareo teto amin'ny commune ambanivohitry ny Pasinapora. Misaotra nareo mpiara-mondonantoka rehetra eto amin'ny ataoko hoe mpiara-mondonantoka amin'ny groupement GRFTP ny Anosy satria mahita n'izao fahatongavana raha nanao ny présentation tenatsika tsirairay avy tsika dia isaorako nareo mpiara-mondonantoka aminy fa tsy miasa rery ny ministera ary mampiatra tokoa nareo ilay hoe hoabe ka dia mankasitraka anareo amin'izay ary atao tonga tatitra any amin'ny ambaratonga ambony ministera izay fanisan'izay anjarantsika. Raha manao an'izao fidinana tia fotony izao zahay dia ny fanatanterahana indrindrindrindra ny fandraisana anjaran'ny ministera fanabeazam-pirenena sy fampianarana teknika ny fanoana sy fanatanterahana ny politika fanjakana dia ny politique générale de l'État izay ao anatin'ny EEM dia mandray anjara lehibe ary asa angamba raha renareo ihany fa ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fananarakasa no niara nanao dinikasa nidina ny premier ministre ohatran'ny hoe nanao réunion des staff hebdomadaire zahay fa indray-pandeha dia nidina ny PM atao miaraka nidinidinika aminay hoe izao no nasana aminareo tao fampianarana ministère fampianarana izao ny adidemena anareo izao dia ao anatin'izany zany ny construction izay hitantsika angamba fa nahazo ny santé nahazo ny éducation nationale dia ny fampianarana teknika anatin'izay dia manorona 3 fampianarana teknika izay lycée technique manara-penitra eo amin'ny 12 saraka 12 dia ny fitoeram-panofanana agriculture roambin'ny folo anankiray ambony de référence dia midray agriculture raiky ambin'ny folo dia ampito ty zay no tsy maintsy anjara andraikitry ny ministère manohana ny politique programme ny président zany izay construction zay ka anatin'izany ny fanatsarana ny fampianarana fantatsika ny koa fa anatiny eo tangambannareo ny agriculture manampy an'izay teniko zay hoe anisany misy politika anatin'ny politika koa ny fanapariana ny fampianarana environnement classe maison technique zany dia ny agriculture sy l'élevage sy ny manodidina an'izay tontolo ambanivohitra zay ka dia ny fanojo amin'izay indrindra zany izao dinikasa-tsika zao hoe anisan'ny raisinay anaovana aksa matanjatanjaka zany rehefa tonga ny dinikasa miaraka tamin'izareo FMM dia hoe inona tokotrano tokony ataotsika eto anivony LDP Pasinapora atyka dia misaotra nareo mialoha zany mifampizaritsika ifandinikytsika ny tokony ataotsika mikasika ny LDP Pasinapora. Dia manana zay service atao hoe disposition d'animation commerciale io zany ny interface amin'ny eran'izao tontolo zao amin'ny fivarotana ny vokatra atsika Madagasikara. Ny voalohany tiako hitarena ny saitsika zany dia tokony hitety faritra atsika manao sensibilisation. Izahay amin'ny resaka aty amin'ny commercialisation zany dia on parle des milliers de tonnes ohatra ny resaky ny monsieur Roliste hoe gn'olo zany tsy mitadia hoe conteneur ray ohatra ny chinois zao hoe mila 50 000 tonnes d'arachide ohatra sy voavalisika koa olionenao hoe ambolo balahazo zay vidina ariary zato zany kilo tsy le hoe mamboly vanille afaka hatrany 7,5 millions ny kilo ny 12 de vanille zay mba mampiakatra ny harikarenasika sady ady amin'ny resaka fahatrana zany dia io zany no tokony arahantsika miasa miaraka amin'ny CCI satria aminay ao ny partenaire rehetra miara-miasa ohatra hoe Forma Prod, Defi, ny Pika, ny sy ny sisa be da be izay tao amintsika Tolagnaro ny Afafi Sud
sinisisa le serait-ce que bovima zany zay fa présent eto mividy maïs ividy balahazo ividy bageda ividy le karazanahitra saiko agnarany fa agny zay misy ahitra zay. Le centre de formation agroéconomique zany koa zany zao dia miezaka zany zay mba hamono ny mpisehatra rehetrarehetra ao anatin'izay agriculture zay. Na totsika hoe na ny mpamboly zay, na ny mpividy zay, na ny eto an-toerana zany na ny avy any ivelany dia izay zany zao zany no atsangana ary iarahana miasa amin'izay izy io. Mino zany zay satria raha ohatra ka hoe tafatsangana io dia afaka anampy ny mpianatra zany amin'izay fotoana zay amin'ny resaka information rehetrarehetra zay ilaina mahakasika an'izay agriculture zay satria misy resaka teknika ao anatin'izy io, misy resaka commercialisation sisisa zany ao anatiny ao ary isy spécialiste mihitsy ara zany ao amin'ny chambre de commerce no igérer an'izay centre de formation zay ka ifanampy zany ao amin'ny mpianatra zany sy ny établissement moa zany tenenitenena sy ny mpianatra ao anatin'izay établissement zay sy ny CCI mba anome zany ny traikefa satria ao anatin'izay zany no ahafantarantsika hoe inona ary zany ny voly tokony zany ataontsika ohatra hoe ilaina raha ohatra ka hoe andeha ambony zany rano hoe inona zany ilaina avy any ivelany inona ny ilaina eto toerana satria tsy vitany hoe ho ampiasaintsika eto toerana zany ny vokatra zay vokana fa atsika tao zany manaparitaka azy eran'ny Madagasikara ka juste zany information no ampitainay amin'izay fa efa isokatra tsy hoe le izy io zany hoe amin'ny taona ho avy zany izy io dia efa afaka miasa ka ampahafantarinay ianareo zany atao amin'ny